atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity fiainana zany tantara nosoratany Ventsy Miaralala mpilalao tantara Arliva Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Ponina Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Paky Sarano Arvony fiainana zany tantara no totosainy manimbotra anio no andro fahatelo ka eto raha nresaka ao fa menanao izay mivady mino fa zava-dehibe zany matoa nampiantso any mivady ohatran'izao ianao eny tokoa inona ity zany resaka ela zany miaratsiny aloha manelingelina anareo zao ry dada Sininy rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hivarotra ahoana tsara hivarotra ina ty anongatra episerie ry dada Sininy efa nahangona vola misimisy aho dia mino fa afaka natateraka azy zany tsara fa nangatahako aminareo fotsiny dia hoe aleo itsena nampanofainareo olona io mampiasaiko amin'izay ka andony fany aminareo raha ohatra hoe izay no mampiasa ny sainareo aza-pidirina olo-ka fatsony fa aleo reo anay ry dada Sininy matoky tsy mila manao an'izany ianao mbola afaka mamelona anao tsara ny izay mivady eno zay eny tsy mbola niteny tamin'lahy hoe tsy vitanay tsony lahy dada Sininy efa olon-dehibe any iza fa tsy zazakely tsony akory avelo moa re za mba aleo tena na dia hoe misy an'tiklemako ty aza avelao mba hianatra sy avita tena fa tsy ankondoha aman'olona foana ka ela ihany moa ioko rehefa zay moa ny tany lafa masoany lahy atao fa tsy olana misaotra ny dada amin'izany tiany zany fa zao anefa raona ry dada tsy mandoha fanjany lahy fa dia ampiasao fotsiny ho tsena io zanakay kosa ve izy lahy dia ampandoavina io fatsena na dia inona aza fahono taiza zany nazahoanao an'izany vola ny lazainao fa nangononao zany hitanareo rehefa za le atson'olona hitendrika avy any am-piangonana amin'ny mariazy reny dia mahazo vola dia reny vola reny nangoniko tsikelikely eny tsy dia hoe petsaka manao ana koa ane le izy reneny fa mierikerika nefa mahatondra drano mahafinaritra kosa zany ry zanako mahafinaritra ihany koa ny fahendrenao mila mamaly fitiany nombanako ary dada Sininy izy foana tsinona ny sahirana nanampy amaka ny am-piangonana sy mitady andreny marsiako reny aleo lamindamina eo dia homeko falosobe izy tsy voatery anao an'izany lahy ka raha lahy ny ane lahy zokony ka tokony hanampy an'lahy izy izany izy ry dada tsy mila valiny izy ho ny fankatiavanareo ihany ny ilainy aleo aloha nyendomofo amin'izay vatsy zao foana zany fiainan'ny lary matoky tsy maintsy mifomaraina be dia ohatra n'izao foana dia nendomofo amidy ao atsirandray aloha tsy azo atao mikivikivy raha matoky fa fiainana daholo zao rehefa te ho tafita koa tsy maintsy miafy vita ny hafa fe tsy ho vita tsangana dia ny mbola malaina fa azaka mikamy zany lisy raha matoky tena miaiky ny fahazotony ty matoky ty mihitsy ary maheo tena mariny aizako mavatra amin'ny fo amin'ny telo maraina mihitsy ny dala manendy mofo amidy mba hivelomana tena manana herim-po mihitsy isika izay kosa aloha dia mariny tsy afeniko anao fa indraindray malahelo azy mihitsy
saingy izy mihitsy moa tsy manaiky raha tsy manao an'zaiko. Tsy hitako izay atao. Marina aloha izany tsapako miezaka sy mahaleo tena mihitsy ny adala. Tsy maintsy mila namana nefa izy satria tsy afaka ny andeha haka entana ao amidy mihitsy. Tsika nefa nge tsy ho eto foana nampy azy, fa tsy maintsy ho faty tsika indray andro any. Dia ahoana ny aminy amin'izay fotoana izay? Nombana koa tsy maintsy hanana amin'ny fiainany manokana mantsy. Ny vatany indray eo afaka nampy azy. Orin-jara. Maninona? Iza ny tovovavy anaiky hanambady azy amin'iny Clémaniny, ha? Tsy hoe manambady azy akory, fa tsy isy vehivavy anaiky hanambady azy izany. Mino ahy ianao fa misy tovovavy tia azy ihany ka. Ka iza ary? Fa itiavonako. Tsapako tena tia azy ny tovovavy iny. Ny fietrany fotsiny dia efa ampinamantarako azy. Dia mino an'izany ve ianao? Nefa tiavina azy tsy nakaty intsony vao nivarotro matoky. Aleo fa hitady hevitra rehetra mba hiarahany ireny. Dia hono i mahatoky ve nefa mety hanam-pitiavana ny tiavina ka? Maheva tsy handany araka ny tiavina raha matoky raha fantany fa tia azy ny tovovavy iny. Efa tsinjoko fa izy roa ny tsara mivady afaka mifanampy tsara amin'ny fiainanako. Dia izany tokoa ve ho ianao? Arao tsara fotsiny izay ampanaoviko anao dia ho hitanao eo ny tohiny. Tsy vitako samirery manko le izy. Ay. Viva 98.8. Fa inona mihitsy moa izany no anatin'ny lohanao ty rangaty tena olona tsy mivaky loha mihitsy raha ianao. Lehilahy lehibe tsy manana azon-damosina sady lehibe tsy amatsaina. Benja, finona koa ty mahaviavy be anao ty fa misy inona? Mangina teo lafa tsy elangy ny resahako fa ty hoe dada an'lahy ty Ay, azafaty ary. Mba mahalala ihany le tsy elahy fomba ry Benja. Tsisy fiarabana fa tonga dia aviavy be ihany fotsiny velako. Tsy fantatra hoe inona le matezitra ny lahy avy ihany fa dia izay tsy maninona ny lahy indray ny tabatabany lahy. ka tsy reveko rangano fikanao maninona moa zany ny bandiny tsy nisoratanao taminao nefa dia zanako aho zarabofy tena mahasosotra mihitsy rangano mandinika an'izany Mba amboary kely aloha le fomba firesaka fa tsy jolambota akory arahany amin'izany fanontaniany lahy zany indray anontaniany reny lahy ny anton'izany fa izy mahalala an'izany tsara tsy milay rangano fikany lahy tsy manandray any lahy zany lehilahy lehibe tsisy sainy mpanary vady aman-janaka na aleony lahy ve nanambady afa dia izay tsy nirara iny lahy akory. Benja, tena tafahoatra kosa izany teninao izany nataoko ihany nangina fa voatery tsy maintsy tiany any amin'ny farany mba asio fanerjana ihany le roa fa olon-dehibe any io resahanao io tsy zazakely akory nafakafaka an'olona. Olon-dehibe ty fa tsisy saina sady tsisy idirany lahy akory anga zany raha eny lehilahy dia izay ampaniry an'ireo tongotra lahy roa tapako ireo atao. Tena mitady mihitsy mantsy lahy le zaza azo tamin'ny fitsangatsangany ty maty ke landro eto koa rangazy etonao fa miandriny aty iteo izay mafy na za na enao enao efa soarasoary koa ny enona nonaraiko anao tsy alematy ay ka mitady zany lahy tata milengafy aza mikasitanana azy akory ianao fa hiteraka loza eo any izy zany fa endrena mandefitra ry dada tsy mahafaty akory ny tsy mamaly sy ny manindry fo afaka miteny izay tiano tenena sy mandrabiraby ny olombelona tsirairay ry dada na dia mandratra fo azy zany ndray ka mandreraka mihitsy ny ataony kosa izay mangina angery tata volamena sady aloha Andriamanitra ny aty fa isika kosa anginy aza mikasitanana azy akory ianao fa aleo izy hiteny izay tiany teneniny eo. no elahy le tsy ry mahatoko dia andrefitra tokoa misaotra ry dada fa raha sitrapoko maharatrako eto zany ny tena hoe zaza tsy voanatry ny reniny sy ny fianakaviany tany le ty aty aminay avy ve le tsy lany tsy mahay menako zao re lahy n'Andriamanitra fa mbola nisy olona niraha nanakana tsy hamono any lahy oadray ary toty sahakory zato izy lehilahy antomona mbola mahay vava ihany zany lahy kanilona tady dio tsara ty teniko ty ary ataovy mifantsika tsara ao an-tsainy lahy le ty raha mbola velonay neto dia ho vaniny lahy fa rehefa tsy etsony kosa dia tsy vaniny lahy ary to manosina tsy mandraitra ty aminay rangaha zany ozony zany
raha ny ozona ve mandaitra tsy reny mpanao ratsy reny nefa nytsipozipozy ho tsaron'ny latsara zany rehefa tonga ny fotoana e. Mbola milamy maloha elahy zao dia afaka mijesta tsara. Tsy tahotra tsenatra akory elahy manao elahy nefa matoky azy anery ty tsy mbola nanao ahazany akory. Tsisy raharaha école zany ho sady lasa rangala mandeha any e. Maharikoriko ana mijery any laza. Lasa koa bandy kely bogosy e. Viva Radio nanolotra ho anao teo fiainany zany. Tantara nosoratany Ventsy Miaralala. Novelomny Arriva Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Ponina Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Arivony. Fiainany zany. Tantara no totosainy manikotra. Reny Sinoran Pitsony Toiny.